Isan'ny nanome voninahitra ary nanoana ity hetsika jeux corporatif ity moa zareo avy amin'ny comité olympique malagasy. Tonga teny toerana ny secrétaire général ny comité olympique malagasy Andriambato Ardel Andriamanarivo izay mitondra fanazavana ny amin'ny fandraisany zareo anjara amin'ny lalao tohitory. Mitondra fanazavana ihany koa izy mahakasika ny lalao nosy sy ny taranja lomano. Jeux corporatif zany ny commission ny sport pour tous amin'ny comité olympique malagasy. Fandraisana anjara nareo amin'ity marika ny fandraisana anjara zany dia ny fiaraha-miasa sy ny fanolorana ireo amboara nampitoa amin'ny fikarakarana izay atao. Raha rotina ny fahitananao Andriamato secrétaire général ame manatona ny fotoana aiza ho aiza tsika zao amin'ny lalaon'ny nosy raha eo anivon'ny comité olympique malagasy. Sika zany eo anivon'ny comité olympique malagasy ny engagement rehetrarehetra ny fédération tsirairay avy zany amin'ny mpandray anjara dia efa lasa ary tonga ara-potoana daholo tamin'ny 10 jona lasa teo. Dia ny manaraka zany dia ny demande d'accréditation izay hitantsika moa nisy fahasahiranana ny masinitsika teto iny dia mbola misy tsy vita zany natenatena ny fandraisana anjara lehibe ho an'ny comité olympique koa dia ny tanjona zany dia ny fampihavanana ny malagasy rehetra satria ao anatin'ny fanatanjahantena zany no ahitantsika ny fihavanana satria ao no ahitana ny esprit sportif sy ny fair play ny esprit olympisme. Kasika amin'ny taranja lomano manokana Andriamato secrétaire général manahoana ny fankatoavana eo amin'ny raisam-pirenena sy ny aty anivon'ny comité olympique malagasy toa amin'izao fotoana izao. Ny taranja lomano moa zany dia tsy haiko misy ireo miaramaro any ambadika any ny azoko lazaina officiellement zany hoe ny président vaovao dia lany amin'ny fomba ara-dalàna ary efa nakatoavin'ny fédération ny raisam-pirenena ny comité olympique malagasy ary ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena zany hoe ara-dalàna zany ny fisina Andriamatoa président vaovao ary ampirahalaina tokoa ny arahana izy mirahalahy saingy mbola eo ampanaovana ny passation zao satria ny président sortant moa zany mbola tsy eto an-toerana fa ny zavatra karakara ny kely ka dia mena fa ho vita ato ato ny fanaraha-pahaefana.